eny ary rira lasana bavisany toka manalika ty fotoam-pivavahana androany marainy ity androany atoandro marimarina misaotra n'Andriamanitra isika fa manana ty fotoana androany atoandro ity anoisantsika ny fanompo-pivavahana eto ka dia arabaina ianareo izay fa toka eto arabaina ihany koa ianareo izay any amin'ny tokantrano manaraka mivantana an'izao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny FB zany amin'ny anaran'i Jesosy irariana sodahotsika rehetra tsy hoe androany ihany fa mandrisy ty taona ity andray fahasoavana ny isika andray zava-tsolonlanitra ny isika ho an'izay mino izay tsodrany nataoko izay dia andao hiteka mafy ho an'Andriamanitra alleloia hoatobitsika ny fotoam-pivavahana eto dia ny mbola mafisika any dia manao kasibosy ary vava sorona daholo tsika rehetra zany manao masaka moa zany no ny vazaha manao ary vava sorona daholo tsika satria zay ny tokony ho ataontsika andao ary vavatsika saotra n'Andriamanitra ametraka ny fotoana rehetra eto mba hotain'Andriamanitra eo pitsakana tsika hivavaka rainay eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay manome voninahitra anao falohany fahasoavanao lehibe sy ny famiraponao dia toga eto fiangonana mba hanompo sy amin'ny voninahitra anao voniny izahay ny hanompo voniny izahay ny dera voniny izahay ny hanome voninahitra anao ary inonay fa vonina ihany koa anao ny andray tanana anay ka hitahy anay amin'ity fotoam-pivavahana androany ity omena anao dera sy ny ajarany voninahitra afafina eto amin'ny anaran'i Jesosy ny rany fanadiovana sy ho fanamasinana anay rehetra sotra ray malala halleluia halleluia amen dao hiteka mafy antobo isika hira anakevitra no irantsika manao etsika noizana an'izao fotoam-pivavahana zao dia aoka tena hanompo amin'ny fonao rehetra mihitsy anao tena hoe hanompo alefa azy raitsika mpitiavantanana tsarika fiderana halleluia halleluia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra tompoko manonona fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra dia faly miarabantsika rehetra zay any atokantrano any koa manonona fahasoavan'Andriamanitra ao aminao ao atokantrano ao anenika ny voninahitr'Andriamanitra nge ny toerana ao atokantranonao ao raha tonga eto tsika androany dia hideran'Andriamanitra le Andriamanitra zay topotsika eto dia Andriamanitra be voninahitra izy sady zany mpanjaka mpanjaka izy ilay tompony tompo afaka ny hamonjy anao izy androany ny voninahitr'Andriamanitra rehefa misorotra eny aminao dia tena rava manda ny faratsiana rehetra eo amin'ny fiainanao sady zany ka noho izany dia raha hideran'Andriamanitra ihany ao androany dia tena ataovy amin'ny fonao rehetra amin'ny fideranan'Andriamanitra ome voninahitra Andriamanitra fa izy lay lehibe indrindra izy lay mpanjaka mpanjaka izy lay tompony tompo andao hideran'Andriamanitra vetrantsika tompoko ao anatin'izay hira izay afenana wali ulla etia burunta sosinaye uluwavinaye atakulua funacha wanajemacha namna vijija afenana wali ulla etia burunta sosinaye uluwavinaye atakulua Sauta na sidi upendo zaye, sauta na vero
volontany Jesosy nae mahere toroavy nae atapoloa voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avidrira ampitanana ho an'ny olona ety ambonitany Jesosy nae mahere toroavy nae atapoloa Jesosy nae mahere toroavy nae atapoloa Akala zawamte akawane Jesu Akala zawamte akawane Jesu Akala zawam nura kurake 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 Jesu Akala zawam tianawane Jesu Akala zawam tianawane Jesu Akala zawam tianawane Jesu Akala zawamti anawane Jesu we heba 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 we 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 we
varavarana pamporo Buere mvavati pasatani Avaratra ilazako e avoaye Lazaiko amin'ny atsimo asa tazomina Ambarako amin'ny fahefa Tononoko amin'ny fana mandreresa Efana ilazako e avoaye Lazaiko amin'ny atsinana asa tazomina Fao avy ilay mpanta Tompo ny fahefa Tompo ny fanjakana izy Jesosy Louise Nakanjaka amboninahitra Ize Jesosy Louise Nakanjaka amboninahitra Ize Jesosy Louise Nakanjaka amboninahitra Ize Jesosy Louise Nakanjaka amboninahitra Varavarana vakul Buere mvavati pasatani Mandramatantany simponina we Tambony ndranomasina nanaovany azy Andesika yakatra Tendrombohitra masina Fetsika n'Andriamanitra ny fiderane Fiderana tsara lavitra ny mendrika azy Fa izy ilay mpanja Tupu faefa, tupu fanjakana ize Ize, Jesosy Louise Nakanjaka amboninahitra 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 Yenuni filazako azy Yenuni filazako azy Tanantany Tia tany Tuba volombelona Vavolombelona Famarinane Famarinana Nijaly tamin'ny azy fijaline Tamy amin'ny fianatsy ity zay Telehoany zay ny vitana tao mamay hoe Fampatesa Fitsangana no any fansana Tahotako zay balazany Iakaka ho any an-tany tje Kafian'Andriamany tje Vita amin'ny famonjena Azy ny fandresena Velona matakizay izay Ary babaka hoa izay Aya Riba Jesosy Louise Nakanjaka amboninahitra Ize Jesosy Louise Nakanjaka amboninahitra Ize Jesosy Louise Nakanjaka amboninahitra Ize Jesosy Louise Nakanjaka amboninahitra Isale
Jesús Luise Pepataka Kulinaisha Jesús Luise Pepataka Kulinaisha Jesús Luise Pepataka Kulinaisha Jesús Luise Pepataka Kulinaisha. Pamsucho amtavanao voninahitran'Andriamanitra angina vavam-panenjika anao sady zany andao mba literan'ny tompo aveatrantsika tompoko ao anatin'ny sahira izay. Angina vavampanezike ni maso mitsunyaite Angina vavampanezike Angina vava Angina vava Angina vava Angina vava Nawaise no nawaise Nawaise no nawaise Aza sulta bitaise Aza sulta bitaise Mustafa tezer na wave Na una na Mustafa tezer na wave Azafu afi bebana Azafu afi bebana Nawaise no nawaise Nawaise no nawaise Aza ni sulta bitaise Aza ni sulta bitaise Masine Masine Dia tungune Dia tungune Masine Masine Dia tungune Dia tungune Anzara naindra sawami fale Vitane na iwani tale Anzara naindra sawami fale Anzara naindra isao Anaindra isao Anzara naindra isao Anaindra isao Nawaise no nawaise Nawaise no nawaise Aza ni sulta vitaise Aza ni sulta vitaise Naona na dusta vatezer na wave Naona na dusta vatezer na wave Aza mvua Naona vibebane Vibebana Nawaise no nawaise Nawaise no nawaise Aza ni sulta vitaise Aza ni sulta vitaise Fantane Fantane Fatan sana fatakan Fatan wa isa no makan Fatan isa mitumane Nakufa ni ranya Fantane Fantanya Fantanya Tugana tsutsuna sina
Asandraton'ny tananao amin'ny zora sy fotoana izao a dia akopino masonao dia tena mifatoy ianao a fa ny olona rehefa misy voninahitran'Andriamanitra dia efa mirapiratana ny fiainany a tena mitondra fahazavana eo amin'ny tontolo rehetra izay misy azy izy rehefa misy voninahitran'Andriamanitra andeontsika ny karazan'Andriamanitra ao anatin'ny ty raha ity tompoko sotra Jesosy mankasitraka anao izay eto ny voninahitra ao Andriamanitra amin'ny ora sy fotoana ity mamineny tena eto ny voninahitra ao Jesosy. Masuku
hitanao tiako loatra anao satria ianao dia Haleluya. Dia mbola manatitra ny arahaba ho antsika tsiraray avy zay tonga manotrona ity fitombavaka ity atao anatin'ny tranon'Andriamanitra ny tenako ary mirary ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavany ho amintsika rehetrarehetra androany. Arabaina ihany koa ny olona rehetra zay manaraka ny fitoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook amin'izao fotoana izao mirary ianao izahay mpanompon'Andriamanitra mba tena ahitan'Andriamanitra sy ny heriny ianao hiasa mahery vaikeo aminao ny herin'Andriamanitra ka anao zava-magaga tsy takatra ny saina. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika satria mbola nitahin'Andriamanitra nomeny tombontsoa manokana mbola afaka indray manompo azy ankehitriny. Ka ny voninahitra rehetra dia ometsika an'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy zanaka ary ny fanamasina. Ho amintsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany ary ny famindram-pony zay ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Mazahonto ratsika rehetrarehetra tompoka amin'izao fotoana izao. Nokana fotoana ivavahana isika androany satria ny antony dia izao. Io Andriamanitra raitsika io dia atsotsika hoe rain'i Jesosy Kristy Tompo dia ambarako amintsika fa Andriamanitra dia ozy ny teny manao hoe antsoy aho dia hovaliko ianareo. Izany tenin'Andriamanitra zany zany dia mampianatra atsika na ho atsika izay atao anaty tranon'Andriamanitra ato na ho atsika rehetrarehetra ny amin'ny tokantrano any fa tena nomen'Andriamanitra fahefana na hoe nomen'Andriamanitra zo isika zanak'olombelona rehetra afaka miantso an'Andriamanitra. Amen. Nomen'Andriamanitra tombontsoa isika ho iaho na hoe nomeny zo afaka miantso azy na hoe hivavaka eo anatrehany. Ny izany rindrany androany dia te hitonanao aho aza misalasala ianao aza mirorosaina ihany koa na mieritreritra hoe tena henon'Andriamanitra ve sa tsy henony ary misy hoe zao Andriamanitra zao sa tsy misy ary mamaly vavaka ve sa tsy mamaly vavaka fa araka ny faminaniany Jeremia io dia izao napirisika atsika Andriamanitra hoe antsoy aho dia aveo valiko ianareo. Amen. Androany zany dia mampianatra atsika hoe amaly atsika rehetra ny Andriamanitra. Amaly vavaka ataontsika ny Andriamanitra. Amaly fangatantsika ny Andriamanitra. Dia izao teneko amintsika ity fitoam-bavaka ataontsika androany tolakandro ity dia fitoam-bavaka anankiray hanehoan'Andriamanitra zava-magaga eo amin'ny fiainantsika rehetra. Haleluya.
zary avana tena resy lahatra foana ary zay moa tonga naisako mitovy teny dia tia teny foana hoe velona rangazo ho Andriamanitra zao satria raha mbola miratra koa ny masoko ka manao asan'Andriamanitra isan'andro dia ampahitan'Andriamanitra zava-magaga tsy takatry ny saiko foana vao maika mampiaika ako vao maika mampitehiteny Andriamanitra tena misy ianao ary mivavaka rehetra ho ataonao io dia enon'Andriamanitra io ary amin'ity taona ity dia aza matahotra fa izay mivavaka rehetra eo anatrehan'Andriamanitra dia izao hovalian'Andriamanitra ny antsika rehetra amaly antsika rehetra fo magaga ny Andriamanitra halleloia fa ity nefa nytenenako amintsika satria hoe ndao tsika hivavaka dia izao miantso antsika rehetra voalohany mba tena anetsika amin'ny finoana ao anatsika mba hahafan'Andriamanitra tena mamaly antsika raha mivavaka ianao aza manao vavaka fa mandeha ho azy fotsiny amin'izao fa rehefa mivavaka dia izao mino fahinon'Andriamanitra ary amaly vavaka anao Andriamanitra ary ity ny tena ngeza be indrindra mba hahatonga n'ilay valim-bavaka ho raisinao amin'ity taona ity mba hahatonga ny valim-bavaka ho tonga eo amin'ny fiainanao amin'ity taona ity dia andao tena hoesorintsika daholo ireo zavatra rehetrarehetra tsy araka sitrapon'Andriamanitra voalohany amin'izany resaka toe-panahy be dia be amin'ny olona mivavaka tsy tena manana n'ilay toe-panahy tian'Andriamanitra iainana tsy manana ilay tena toe-panahy tian'Andriamanitra ananana any ka voasakana ilay valim-bavaka ka tsy maintsy tonga eo amin'ilay olona faharoa misy nay resaka toetra mihitsy izay toetra hita mihitsy ne tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe mbola manana toetra zao tontolo zao mbola manao tahaka ny fanao zao tontolo zao ary matetika moa mampianatra ny tiafatry ty foana ry havana tsika nga mila manana mampiavaka atsika manana fitondratena mety amintsika sika amin'ny maha-kristianina atsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia izao ozy ny baiboly hoe aoka nahaka an'Andriamanitra tahaka ny raitsika isika amena aoka nahaka an'Andriamanitra tahaka ny zanany ka izay zanak'Andriamanitra dia izao ialao izay toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amen toatrany tsisy ny tentsona ka ianao ange ho valian'Andriamanitra vavaka ao amin'ity taona ity dia tsy maintsy atoroko anao ary re fomba rehetra re fiapetra rehetra mba handraisanao aingana ilay valim-bavaka andao amboarina ny finoana andao amboarina ny toe-panahy andao amboarina ny fitondratena ny toetra mba tena hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba le tena toe-panahy takian'Andriamanitra ananatsika eo am-pivavahana sy endrasana ny valim-bavaka isory na dia le fahotana izay tsapanao hoe mbola iainanao tena ialao zany androany fa za tena tsodrano anao iain'ny vavaka ao Andriamanitra amaly vavaka anao Andriamanitra ary amin'ity taona ity dia tsofoko rano anao raha nisy taona anankiray tena nandraisanao valim-bavaka hatramin'izay nampivavaka anao ho anisany ny taona 224 ho anisany ny ity taona 224 ity fa andaotsika rehetra ry havanao anaraka anamboatra izay zavatra takin'Andriamanitra izay nampitondrain'Andriamanitra azay tena ampitiavana no hitenenako anao an'izany fa za tena mino hoe fa amin'ity taona ity ho hitanao hiaraka hifampahita etsika tena eo ny atsika ry fankahita eto fa anatina anao pastera saotra ny Jesosy fa nandray valim-bavaka be saotra ny Jesosy fa nandray valim-bavaka lehibe isika rehetrarehetra ne zany isika rehetrarehetra ne zany na dia hoanao any an-trano io azy dia mino faraka le tenin'Andriamanitra hoe ao amin'iko atoko 20 dia miteny mihitsy ny baiboly hoe ino zay le mpitsara tsy marina osy fa mpitsara tsy marina riny tsy matahotra an'Andriamanitra tsy mena masolona rehefa tonga tao aminy matetika le vehivavy mpitondra tena no meny rariny so mihitsy ny fanapa-kevina omeko rary ty vehivavy ty ozy fa raha tonga matetika eto amiko dia manahirana dia zao ny teneny Jesosy enonareo ankely lazain'io mpitsara tsy marina io Andriamanitra ve ozy tsy hanome rariny andreo olona mpivavaka eto androna kely izay mitaraina amin'ny andro amanalina lazaiko androany ozy fa omeko rariny daholo e olonandreo halleluia fa ny fepetra dia hoe andao tsika hivavaka
anao tahaka an'ilay vehivavy tonga izy ny vavaka tsy netiketraka izy na dia toka mbola tsy tena azo no toe eny eo ary le izy zany nge tsy midika hoe tsy andray valim-bavaka na dia mbola tsy nivaly teo eo ary le izy zany tsy midika hoe tsy mahazo anao e fa za tena mino fa zao Andriamanitra ivavahantsika zao dia efa zao nanomana ny fotoanany tsara indrindra amaliny ny vavaka ataontsika rehetra ka eo ampipetrahana isika ataontsika hivavaka fa vahy ny tompo amboary ny toetrako ny fitondrantenako ny toe-panahiko hifonako aminao zay zavatra rehetrarehetra mety tsy mifanaraka amin'ny sitraponao na ny fitondrantenako na ny toe-panahiko io raha mbola misy fahotana iainako dia hifonako aminao zany Andriamanitra fa iaino anao Andriamanitra dia mindra fo androany vavaka isika manaova vavaky ny olona tena mangetaheta manaova vavaky ny olona tena manam-pinoana manaova vavaky ny olona tena mino fa miaino azy Andriamanitra sokafo ny vavanao dia miresa antsoy Andriamanitra ozy miresatsika atsoy Andriamanitra mivavaha fotsika rehetra tsy mandangy Andriamanitra ry havanao ary ny teniny dia amarininy foana tena manana sofina afaka mihaino vavaka izy ary manana fahefana afaka mampidina valim-bavaka ihany koa androany dia minoza ny fampahirezana zany ianao minoza ny fampahirezana entin'Andriamanitra amintsika izany fa izy Andriamanitra mihitsy no miantso antsika androany fa mila mivavaka isika andao tsika rehetra ino andao tsika rehetrarehetra tena nanana finoana lehibe fa izao fotoam-bavaka ataontsika izao dia fotoam-bavaka ahafan'Andriamanitra miaino atsika sy amalino mivavaka rehetrarehetra ho ataontsika raha mbola afaka mivavaka mafimafina izany ianao na dia ny atokantranonao ary ianao dia mivavaha fa hain'Andriamanitra manavaka ny feo anao hain'Andriamanitra mampidina famelan-keloka sy famindrapo amintsika mpamaly vavaka ianao Andriamanitra mamindra fo amin'izay fiangonana rehetra ianao mamindra fo amin'izay mpanaraka ny fotoam-bavaka rehetrarehetra ianao niza mbola manana toe-panahy mety tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mbola manana fitondrantena toetra tena tahaka mbola fanonjentilisy fona ao an'ny fiangonana aho mifona eto anatrehanao aho mangataka amin'ny famindram-ponao lehibe aho Andriamanitra rainay eo mangataka amin'ny famindram-ponao aho mangataka amin'ny famindram-ponao aho Jesosy eo engany amindra fo dia amindra fo aminay izay tonga eto ianao manaova fifonana ianao aoka tena amin'ny fonao rehetra nanaovanao an'izany aneneo izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra amasino amin'ny rahanao Jesosy ny fiangonana diovy zay masina tsy manatsiny etanatrehanao ka atonga anay ahita valim-bavaka andray valim-bavaka lehibe amin'ity taona ity Andriamanitra mamindra fo aminay rehetra ianao ary tsay aminay le famindram-ponao lehibe ampidinao aminatin'izao fiangonana zao famindram-ponao Andriamanitra na iza Andriamanitra tonga eto anatrehanao
manao fifonany manenina ny amin'ny toe-panahany zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, manenina ny amin'izay fitonanteny zay toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ampidino aminay rehetra ny famindraponao, arotsay aminay rehetra ny famindraponao. Andriamanitra mpamindra fo ianao, Andriamanitra raiko, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mpamela elika ianao. Ka na iza Andriamanitra tonga eto anatrenao androany hoe nonao vavaka ny izay amaly vavaka zao fiangonana zao ianao, amaly vavaka ny rehetra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amaly vavaka anay ianao Andriamanitra, hamonjy anay ianao. Amen. Misaotra raiko dia raiko sy ankalazaiko ianao. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Ny famindrapon'Andriamanitra amin'izao fiangonana zao ny famindrapon'Andriamanitra ao amin'ny tsiraray avy aminay Andriamanitra sy ny herininy efa pidina ny famindram-pony amin'ity fiangonana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, raisinay ny valim-bavaka, raisinay valim-bavaka. Raha iantso an'Andriamanitra izay dia amaly anay Andriamanitra. Izy zava-mahagaga tsy takatry ny sainao raisinay androany. Ahita ny herin'Andriamanitra sy ny fahalebiazana izahay. Misaotra Andriamanitra raiko mankasitraka anao be dia be aho. Ho ataontsika mifotsika rehetra zany hira izany raha mety dia asandrato ny tananao. Tubakau anai zanaka malalana Hamisara Nifaswava nafyanao Hampiuzarai nuanau siuai Kamisachana Sochanau Aleluia, aleluia, me solta de social. Israel que andar
Alleluia, alleluia. Isaorantsika ny tompo lehibe zay a tsy eto any ianao nefa nytomiko mba anaraka izay toko hoe fepetra izay tarihan'Andriamanitra atsika izay mba tonga atsika tena hoe azo ale valim-bavaka amin'ity taona ity fa na any amin'ny tokantrano misy anao any azy dia aoka hipetraka ho masina foana eny atrehan'ny tompo a mba tonga n'Andriamanitra hiasa mahery a eo amin'ny fiainantsika. Amen. Alleluia. Amin'izao fotoana izao indray dia andehantsika hirosa fandarana manaraka dia nitondrantsika ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny Baiboly moa dia mampianatra foana hoe aza miseho foana rehefa tonga any atrehan'Andriamanitra ka hoe tsy hitondra fanatitra. Izany hoe le Andriamanitra ivavahantsika mihitsy izany miantso fa na iza olona tonga eo anatrehany dia tokony hitondra fanatitra ilay olona. Matetika moa fiteninay foana ty hoe io anie tsy fombafomba mpivavahany, io anie tsy fombafomba mpiangonana ifanatitra io e. Ifanatitra io anie tsy olombelona namorona anio mila manofa fanatitra nareo rehefa manompo an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mihitsy raha ohatra ka anafaka n'Israely tao amin'ny tany Egypta izy dia zao mihitsy ny tenenin'Andriamanitra naniraka Mosesy hoe nana makany amin'ny Farao ianao dia tenenao amin'ny Farao hoe alefasy ny oloko mbo hanompo asy hanao fanatitra ho any tendrombohitra. Anompo an'Andriamanitra sy hanao fanatitra ny tediavina ka ho atsika fiangonana ihany koa na ho atsika rehetra mpanaraka ny fandarana any a dia tsarovy fa Andriamanitra dia izao miantso ny olona hanompo azy a sy hanao fanatitra ihany koa. Ka amin'izao fotoana izao ary fitaovy eny an-tananao ary ny fanatitra rehetra andeha hivavaka sika mba ho tsofina rano izany a hitondra fitahinao anao. No mahafinaritra ny fanaovana fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra dia izao afaka hotahin'Andriamanitra ny olona tia manao fanatitra. Amen. Afaka hitan'ny olona izay tena mazoto manao fanatitra indrindra fa hoe amin'ny finoana no hitondranao izany fanatitra izany eo anatrehan'Andriamanitra dia tena hotahin'Andriamanitra be ianao. Zahako teneko aminareo a fa hatramin'ny fotoana nampiano anahako dia fantatro foana hoe tena mila manao fanatitra ahako satria tsy ho an'olona nanaovako an'io fa ho an'Andriamanitra. Ary ny zavatra rehetrarehetra ataoko ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy hitahin'Andriamanitra foana atsika izany. Amen. Ary ity ihany koa tena mahafinaritra rehefa mankatoy izay lazaina ianao dia faly amintsika Andriamanitra e. Amen. Ka andao antsika hivavaka ary amin'izao fotoana izao a ho an'ny fanatitra sy ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra atsika izany. Andriamanitra raitso toa le ray mahefa zavatra rehetra ianao le Andriamanitra ray tsara indrindra sady mpanao tsara. Misaotra anao zay ry tompoandriamanitra izy satria mbola nomenao fahasoavana sy tombontsoa manokana izahay ka afaka mbola hanompo anao indray amin'ny alalan'ny fanatitra amin'ity androany ity. Misaotra satria ianao no nitahanay Andriamanitra sy nanisy olo fiainanay. Fanambinana sy fitahina avy aminao tompo no mbola natozao anay ka izany indrindrany no anateranay izao fanatitra izao eo anatrehanao ampifaliana amin'ny finoana no anateranay izany fanatitra izany. Ary amin'ny mampanomponao Jesosy dia tahiko manokana ty fiangonana ty ho ambinan'Andriamanitra ny fiainany ho tahiko manokana ny fiangonana ho ambinina ny asany tanany ho tahina ny arabola ho tahina izay ataony rehetra satria manompo Andriamanitra velona izy. Androany koa Jesosy Kristy anatitra ny ampafolo-karena izay araka ny teny voasoratra sokafo varavarany lanitra ianao tompony tany fiangonana ary aterinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany fanatitra rehetra izany mba ho akasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra tokoa fanatitra ataonay mo fanatitra manimpofony hatrany an-danitany ny fanatitra ataon'ny fiangonana amin'ity tolakandro ity amin'ny anaran'i Jesosy sotra tompo. Amen. Dia toy izao ny fandaminana ho antsika izay nitondra ny ampafolo-karena dia mandrosa ty aloha fa tatazana ny amtoerana kosa ny fanatitra sy ny raky dehibe rehefa avy eo. Ao anatin'izany dia mbola hitoy
iteran'Andriamanitra ihany a isika. Ndombola anindraindra ny anaran'ilay mpanjaka isika eto amin'ity toerana ity tompo. Haleluya siniwasana Ikewa sinifiderana kupatanane Natina kabina kavanane Nidai danai Naremanita Fiderane Sinispecha medica Jagu fanarecha tuluras Jai janai Nemanita
wasana be kawasun pindera na kupatana be meka bana be zaidana na de barita fiderone si fechande pikas fiaku fanareta tuluras zaidana na de barita Haleluya siniwa sana be kama zami pidera na kubatana ne vinaka bana ne izaida na kemalika au papa wantana ne Sosna kana sane izanu irane izinu namuri izanu atasuri asandate umira sinyate asandate umira sinyate au fa wantana ne Haleluya siniwa sana ikawa zinipidera na kupatana le vinaka bana Teatana na mafuan'Andriamanitsika tompoko. Say mahazo toerantsika tompoko a dia isaorantsika lehibe ny tompo a ny amin'izay fotoana rehetra izay efa nomen'Andriamanitra antsika teo a mino fa efa nisy zavatra maro zarain'Andriamanitra tamintsika amin'izao fotoana izao indray tsika dia tonga fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra kanefa ny mialohany hitondrako ny tenin'Andriamanitra dia misy filazana ho amin'ny fisikely amin'ny roa ora moa zany tsika mbola manana fotoana mavaka ihany rehefa aveo a mbola hitondra ny afatra eto any ny tenako a nisy zavatra nampianarin'ny tompo a tamin'ny herinandro ity izay tiako tonana afatra kely aminao mombony amin'ny resaka fanafana amin'ny fanaratsy sy ny heriny noho izany ho anao izay tonga eto matsapa hoe tena misy zavatra tena hitanao tsy mety resinao mampahory anao mihitsy dia amin'ny roa ora tiako ianao raha ho tonga satria nisy zavatra lehibe a ambaran'ny tompo aminao androany izay hitako hoe afaka andraisantsika fahasoavana ihany koa ary mahatsara ny fiainantsika filazana faharoa amin'ny andavanandro moa zany tsy miva ny fotoam-bavaka ny talata sy ny alakamisy dia misy mivavakarana fivadikanina ny mandraina manomboka amin'ny 7 ora sasany fa amin'ny 12 ora kosa ka hatramin'ny 2 ora ny fotoam-panafahana eto amin'ny toerana ny alakamisy ny talata fa misy koa nefa ny filazana anankiray misy zany ny calendrier izay namboariny lehilahy lehibe izy ity
5:00 ny anankiray mba misy ny sarin'ireo ray mpianakaviana rehetra atao amin'ny fiangonana misy atsika, misy ny sarin'ny ray aman-dreny ihany koa izay mitandrina ny fiangonana misy atsika, dia manasanao izay tonga eto vidiana fa sady fanohanana ny asan'ny tompo reo ray aman-dreny moa zany manana ny asan'ny tompo ataony reo lehilahy lehibe reo dia mandray sanjara ianao ao ivelany eo moa zany no mivarotra izay calendrier izay amin'ny vidiny 5,000 ariary. Toka fandray anjara ianao fanohanana anisy ireo izany. Izay angamba ny filazana tompoka raha ohatra moa mbola misy ny filazana tokony hoentina rehefa any amin'ny faran'izao toriteny izao dia hoentina indray ny filazana fa andaontsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka sika tompoka. Tompo Andriamanitra raiko mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ahako. Raha anao ary nentinao eto amin'ny toerana solovavanao. Mpitondra hafatra ihany Jesosy fa ianao ny tompony hevitra, tompony teny. Anao ihany koa Jesosy Kristy ny fanambarana. Fa izaho mpanomponao dia ampiasao araka ny sitraponao. Ny fanahy masina sy ny heriny ane no anetsika ako. Anositra eto amin'ny toerana ity, ampiteny araka izay sitrapon'Andriamanitra rehetra, anokatra ny vavako ary anendry ny lelako sy ny molotro. Amin'ny anaran'i Jesosy na iza tonga eto Andriamanitra, ianao nanokatra ny fonay mba ho tany tsara ny riny tenin'Andriamanitra ny fony tsiraray avy, ary amin'ny anaran'i Jesosy voatazo ho tenin'Andriamanitra izao, itombonay amin'ny fahalalana, afantaranay ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, ary atonga anay ihany koa tena fantatra ny famarinana mba hitombo amin'ny asa tsara izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ray zanaka fanamasina. Alleluia. Amen. Ny lohahevitra ianarantsika androany dia hoe ny fahefan'ilay herin'Andriamanitra. Ny fahefan'ny herin'Andriamanitra izay no akatsika fampianarana eto amin'ity toerana ity. Ka andao vakiana ary ny tenin'Andriamanitra izay anomboantsika izao fampianarana izao. Ao amin'ny Salamo 5:100 dia vakiana eo amin'ny 5:4. Salamo 5:100 ao amin'ny 5:4 no tenin'Andriamanitra ho vakiantsika akana fampianarana. Tiako ianao raha eny tsara anaraka satria hiteny amintsika Andriamanitra. Ilay tapany voalohany moa zany no tena akako ny fampianarana eto arak'izay fitarian'ny fanamasina antsika. Zao no vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mitediava an Jehova sy ny heriny. Ahoana voalazan'ny Baiboly? Mitediava ozy, mitadiava an'Andriamanitra sy ny heriny. Io zany no akatsika fampianarana, anomboantsika izao fampianarana izao eto amin'ny toerana ity na ho anao izay any an-tokantrano, na ho anao izay ato amin'ny tranon'Andriamanitra, na aiza indray asanao ty afatra ity dia miantso anao aho tena andray tsara ny fanambarana rehetra izay omen'Andriamanitra atsika androany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia maniraka atsika olona izay milaza fampivavaka, maniraka atsika olona izay efa hoe zanak'Andriamanitra, dia mampirisika atsika ny tenin'Andriamanitra hoe mila mitady ny herin'Andriamanitra isika. Amen. Zao mantsy mahatonga hitona an'ity afatra ity dia izao ry havana. Tsy maintsy mandeha arak'izay voalazan'ny soratra masina isika raha te hahita vokatra sy fahombiazana lehibe amin'izao fivavahana ataontsika izao. Averiko tsara, tsy maintsy mandeha araka ny voalazan'ny soratra masina isika raha te hahita vokatra sy fahombiazana lehibe amin'izao fivavahana ataontsika izao. Tsy tokony misy mihitsy hoe avelantsika mandeha fahoany fotsiny, fa mila mahafantatra izay tokony ataontsika mandrakariva isika. Miantso anao na any an-tokantrano na ato anatin'ny tranon'Andriamanitra dia hoy aminao androany fanentana ty ataoko ity. Asa velandeha fahoany fotsiny ny fivavahana ataonao, fa mila mahafantatra anao androany hoe inona ny tokony ataoko
eo amin'ny sehatry ny fiarahako amin'Andriamanitra. Mazava mantsy reo barany tenin'Andriamanitra eto fa mila mitady ny herin'Andriamanitra isika. Amen. Mety hiteny ianao zangy paster efa mpivavaka e. Mety hiteny ianao zangy kristianina e. Mety hiteny ianao tsy fantatry zay teneninao eto. Fa androany ny tenin'Andriamanitra ny raisika. Ny tenin'Andriamanitra mila ekentsika. Ny tenin'Andriamanitra mila katoavitsika. Dia mampirisika atsika ny tenin'Andriamanitra re mandidy. Dia mila mitady an'Andriamanitra sy ny heriny isika. Halleluja. Mila maninona hoe mila mitady an'Andriamanitra sy ny heriny isika. Amen. Fa inona ary ny antony fa maninona ny tenin'Andriamanitra mampirisika atsika mba hitadiavatsika ny herin'Andriamanitra. Fa maninona ny tenin'Andriamanitra no manoro hevitra atsika fa mila mitady ny herin'Andriamanitra isika. Nga tsy amin'ny fotsiny rehefa mivavaka, nga tsy amin'ny fotsiny rehefa makao am-piangonana, nga tsy amin'ny fotsiny rehefa miantso an'Andriamanitra, fa maninona indray ary no mbola mitaona atsika ny Baiboly hoe mila mitady ny herin'Andriamanitra. Valiny dia izao antony mahatonga ny tenin'Andriamanitra maniraka atsika mba hitady ny herin'Andriamanitra dia izao. Ao anatin'io herin'Andriamanitra io avokoa ny zavatra irehetra ilaitsika na ara-panahy io na ara-piainana. Aiza hoe amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra no ahafahantsika mahazo sy mandray zay zavatra rehetrarehetra ilaitsika na milafy ny ara-panahy io na milafy ny ara-piainana. Dia izay indrindra no mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika androany manao hoe mila mitady an'Andriamanitra sy ny heriny. Dia izay nahatonga le teboka tany aloha mila mahafantatra ny tokony ataontsika isika raha te hahita vokatra sy ny fahombiazana lehibe amin'izao fivavahana ataontsika izao. Satria nahoana ry havana, Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mahery. Zao fivavahana ataontsika izao ihany koa dia afaka hitona vokatra lehibe tsy takatry ny saina manao. Zao fivavahana ataontsika izao dia afaka tena hoe ahitana fahombiazana tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao raha fantatrao tsara ny zavatra tokony ataonao eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Rehefa tena nandinika aho sy namakafaka ty teny nampitinain'Andriamanitra ity dia zao ry havana. Anisan'ny fanalahidy-goavana indrindra eo amin'ny fiainantsika kristianina ity toro-teny men'Andriamanitra tikitsy androany. Ity ny fanalahidy lehibe, ity ny fanalahidy tena tsara indrindra mba hatonga anao ahita asa magaga, ahita vokatra androany dia androany eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsy inona izany fa ny fahaizanao famatotra sy mifandray tsara amin'ny herin'Andriamanitra. Halleluja. Hoy aty hoe ao anatin'io herin'Andriamanitra io no ahafahantsika mahita vokatra sy mahita zavatra lehibe eo amin'ny fiarahana amin'ny Andriamanitra ivavahantsika. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra soratan'ny Paoly apôstôly any mpino tany Efesosy. Efesianina 4 ao amin'ny 9:20. Tsofoko rano anao zay tonga eto androany, omen'Andriamanitra anao an'izay rehetra irinao. Ho azonao avy amin'Andriamanitra zay rehetra angatahanao. Ary na inona heverinao dia izao ho azonao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy na maikiko azy. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika azy. Atsaniko hatreo aloha dia tohizana rehefa avy eo. Io Andriamanitra ivavahako sy ivavahanao io, le Andriamanitra atsotsika hoe Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, dia ozy ny fanambarany tenin'Andriamanitra hoe mahay manome mihoatra. Hainao zany, na taiza mety nangataka ianao, mety latsaka amen'ny olona anao, na mety tsy mameny olona, fa Andriamanitra androany dia miteny aminao mahay manome mihoatra Andriamanitra zay angatahanao. Ohatrany kely ny amenina anao ohatrany tsy haiko tsara ny amenina anao mihoatra zay angatahanao no azonao antitoty. Mahay manome mihoatra zay angatahantsika Andriamanitra, ary mahay manome mihoatra zay rehetrarehetra heverintsika. Inona zavatra heverinao anatin'ny sainao, mety mieritreritrana ary manana fiheverana hoe tianao mbo tsara ny tokantranonao, tianao mbo hivoatra ny tokantranonao,
tena mba hivoatra ny ara-pananao, tena mba hivoatra ny fiainanao, tena mba hisivoarana fidiram-bolanao, tena mba hivoatra ny finiasany tananao. Androany Andriamanitra dia miteny amintsika rehetra hoe mahay mamiamiatra izay veritsika Andriamanitra. Halleluja. Mahay manome mihoatra Andriamanitra. Mahay maninona hony? Mahay manome mihoatra an'izay angatahana sy heverina. Fa ity nefa ny tenen'ny Baiboly, ny fiapetra kosa mba hatanteraka an'izany dia ozy ny teny hoe arakarak'ilay hery izay miasa ato amintsika. Ahoana hony? Dika zay dia izao, zay gena tonga nanteny fanalahity ty tenin'Andriamanitra androany ty e. Arakaraky ny herin'Andriamanitra ato amintsika, arakarak'ilay herin'Andriamanitra miasa amintsika, dia izay ihany koa ny ahafahan'Andriamanitra manome mihoatra an'izay angatahana na heverina. Ka hoy aminao zany izay tonga eto androany na manaraka ny fandaharana any anatin'ny Facebook, dia hoy amintsika rehetra hoe mila tena resy lahatra isika, mila tena manaiky isika, mamela ny herin'Andriamanitra hiasa sy anao zavatra eo amin'ny fiainantsika. Halleluja. Ary zany natonga n'Andriamanitra naporisika hoe mila mitady an'Andriamanitra sy ny heriny isika. Amen. Mahay manome mihoatra Andriamanitra, mahay manome mihoatra izay angatahana sy heverina, fa saingy izao miankina amin'ilay hery ao amintsika ihany izany. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, tena manana ny heriny sy ny fahefany mahagaga tokoa io herin'Andriamanitra io. Manana fahefany mahagaga hoy aho io herin'Andriamanitra io. Mazava be fa rehefa miasa ny herin'Andriamanitra, rehefa velanao hetsika ny herin'Andriamanitra, dia izao no teneniko amintsika androany. Misy zava mahagaga tsy takatry ny saina omeny io herin'Andriamanitra io an'ny kristianina rehefa hain'ny kristianina mamela ilay herin'Andriamanitra hiasa. Averiko ihany. Misy zava mahagaga tsy takatry ny saina mitranga eo amin'ny fiainana kristianina rehefa velany hiasa sy hetsika eo amin'ny fiainana izany herin'Andriamanitra izany. Ka izao ary ho jerevantsika fohifohy hoe inona avy ary ireo vokatra na hoe asa mahagaga tsy takatry ny saina ho atao izany herin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Ny rariko dia izao, ao aorian'ity fotoana ity dia isy karazana mpino be dia be iasan'ny herin'Andriamanitra fo mahagaga eto. Ny amainina vitsivitsy zany. Halleluja. Dia isy vokatra mahagaga ho raisinao sy ho hitanao eo amin'ny fiainanao. Voalohany ary dia hoe inona no entin'io herin'Andriamanitra io rehefa miasa sy avelantsika hetsika amin'ny fiainantsika izy. Ny herin'Andriamanitra no anisan'ny fanalahidy goavana indrindra mianko amin'ny fandresena ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Averiko tsara. Io herin'Andriamanitra io no anisan'ny fanalahidy goavana indrindra miantoka ny fandresena ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny sandrindrany na iza nao tonga manafika fitaoam-bavaka na miaina sy manaraka fitaoam-bavaka hoentina eto androany dia izao teneniko aminao. Na inona ady misy amin'ny fiainantsika, na inona ady amin'ny fiainana ny goavana, raha maha-olombelona tosinao tsy resiko tsony ty ady ty, tsy vitako tsony ny andrasan'ny ty ady ty, dia izao teneniko amintsika tonga eto, izao ny amparako amintsika mpanaraka ny tenin'Andriamanitra. Na inona ady atrehanao, androany no ny herin'Andriamanitra hiasa dia tsy maintsy mpandresika amin'ny anaran'i Jesosy, mpandresika amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo, misy karazana ady mantsy tsy resitsika amin'ny hery maha-olombelona. Misy karazana ady tsy ho tafavoakantsika ary tsy ho voatoatsika amin'ny hery maha-olombelona satria voafetra ny maha-olona atsika. Fa ny mampahery kosa dia izao, ilay herin'Andriamanitra izay torohiko amin'ny ao androany ity, na inona be an'ilay ady, na manahoana sy manahoana ny herin'ilay ady, rehefa velanao hetsika sy hiasa ny herin'Andriamanitra, tsy maintsy mpandresanao amin'ny anaran'i Jesosy, mpandresanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa mahita anao sady ako, efa mandray fandreseny ianao e. Oh, halleluja.
zay no natonga an'Andriamanitra ny teny aminao hoe mitediava ny heriny. Satria rehefa hitanao ny heriny, rehefa azonao le heriny, dia mitondra inona le herin'Andriamanitra? Mitondra fandresena. Amen. Dia le ady le vianao fatakiny ampitanodrika la ohatra amin'izay, le ady vianao fatakiny hoe tena tsy vitanao tsony io, mety efa ranomaso sisa napirotsaka anao, mety efa mitanodrika sisa ianao, mety efa tsy hitanao tsony sy azo atao, mety miteny saranga atoto, mety mabata, fandroany amin'ny teny aminao. Lehibe loatra zay ao anatinao lehibe loatra zay ao anatinao Amen. Halleluja. So teneko aminao, olona hafa mihitsy anaranga, tsy mitovy azo tontolo zao tsika rehetra, fa misy Andriamanitra afaka miasa aminao androany, hitondra makany amin'ny fandraisana lehibe. Oh, halleluja. Amen. Jery afatra anankiray antsika etiko manaporofo an'izany ao anaty Baiboly. Ao amin'ny bokiny Mpitsara toko 2:20 ao amin'ny 9:20. Hoe io herin'Andriamanitra io no miantoka ny fandresena ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tena miasa amintsika io herin'Andriamanitra io, rehefa tena velantsika hanampy antsika ny herin'Andriamanitra, dia tsy misy zanak'Andriamanitra resy anady. Tenenina akaikinao tsy zanak'Andriamanitra resy anady zany tsony eto, satria miaraka amintsika ny herin'Andriamanitra hoe amen. Ahitanao olona spesialy ianao voaketo androany. Tsy tahaka anao tamin'ny 2020 zany tsony, tsy tahaka anao tamin'ny 2019 zany tsony, fa manomboka androany ho fantatra ao amin'izay fa kainao manana hery spesialy ianao, dia la herin'Andriamanitra. Halleluja. Tsara toko 2:20. So mivaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no amakiko azy. Io ihany vakitsika fa azavaiko ny tenin'Andriamanitra amin'izay mba tsy lany be ny fotoanantsika. Ary Samson niantso an'i Jehova ka nanao hoe Jehova Tompo, mifona aminao tsarovy aho ka pahirezo izao indray mandeha izao monja ry Andriamanitra amaliko ny Filistina noho ny anankiray ny amin'ny masoko roa. Dia ny tanan'i Samson ny andro roa teo avoany izay nanohana ny trano, ary ny anankiray tamin'ny tany anankavanana ary ny anankiray tamin'ny tany anakavia, ka niankina teo izy. Dia hoy Samson, aoka hiara-maty amin'ny Filistina aho. Dia nezahany mafy, ka dia nenjera tamin'ireo andriana sy ny vahoaka rehetra izay teo ny trano, ary ny maty izay nofonony teo amin'ny hafatesany no be lavitra noho izay nofonony tamin'ny andro ny ainany. Tsofoky rano anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy fandresena ngeza be indrindra ho hitanao manomboka izao, dia nenao miaraka amin'ny herin'Andriamanitra amin'ity taon'ity, dia be lavitra no fandresena hitanao hatramin'izay ane, ny fandresena hitanao amin'ny taona 2024. Amen. Halleluja. Dia zay ny asaiko miteny hoe raha mbola aoraka ny herin'Andriamanitra, tsy misy ady ho tafadraniny eo amin'ny lohanao. Averiko tsara. Raha mbola ao aminao ny herin'Andriamanitra, raha manomboka raisinao ny herin'Andriamanitra, dia tsy misy ady tsy ho resinao zany eo. Reo ady tsy resinao hatramin'izay, manomboka izao ho resinao eo noho le herin'Andriamanitra miasa aminao. Ity lehilahy anankiray atao hoe Samson ity dia anisan'ny lehilahy niavaka tamin'ny olona miara-belona taminy, satria lehilahy niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra. I Samson nge tsy hoe olona goavana be, Samson ne tsy hoe olona mahay miady be, Samson ne tsy hoe olona tena mialatsiny amin'ny tenenika olona mpikotrana be. Fa i Samson dia mitovy amintsika rehetrarehetra ihany, olona mitovy amintsika ihany, fa tsy ambaratelon'ny Samson dia lehilahy niaraka tamina herin'Andriamanitra. Io lehilahy io dia ambara Baiboly mbola trany ekipony mamana izy, nefa Nazirita, olona efa voaositra niaraka tamina herin'Andriamanitra. Ary zay mihitsy nampiavaka amin'ny Samson, ary tiako hiavaka ihany koa ianao, manana herin'Andriamanitra ianao androany, izay hiantoka ny fandresenao mandrakariva.
Halleloja. Dia izao ny fandeha ny tantara. Samsona zany a nanomboka liana tamin'ity lehilahy ty daholo ny olona rehetra hatramin'ny fahavalony a dia tsy iza fa ny Filistina. Satria lehilahy mahery izy, mandeha soana izy amin'ny ady hatrehany. Dia inona nataon'ny fahavalo? Nanomboka nitady fomba ny fahavalo hoe aiza marina ny tena sekren'ity lehilahy ty e? Inona marina ny tena herin'ity lehilahy ty? Ahoana mahatonga ty lehilahy ty tsy mety resy mihitsy ny famaresy foana e? Dia nitady fomba foana ny fahavalo. Aiza marina kay ny tena itoeran'ny herinao e? Ao anaty fonoteny kely ny teneniko satria sao dia tsy vitandroany dia ity falefaka ty aloha fa tokony any arina izy ity no entiko fa sao dia tsy vitako dia hoentiko zao dia zao hoe tandremo fa rehefa aminao ny herin'Andriamanitra anomboka hitady fomba ny fahavalo izy tombana n'izay herinao zay hiala ao anatinao. Manana fomba maro izy ahafahany mitady hevitra analana ny ero aminao satria ianao raha mbola miaraka amin'ny ero io iororo amin'ny lohanao ny fahavalo rehetra ary tsy afaka anao ninona aminao ny fahavalonao. Dia indray andro ary dia nampiasa fomba rehetrarehetra ny Filistina mba ahafahana manala an'ilay hery tao anatin'ny Samsona mba andreseny izy ireo an'ilay lehilahy atao hoe Samsona tamin'izany vanim-potoana. Dia inona tokoa izy nareo no fatoran'ny Filistina tamin'ny tady ny tanany sy ny tongony dia nanomboka ihany koa nesorony Filistina ny volo teo aminy satria Samsona efa anteny ozy ny ten'Andriamanitra le niainy Samsona ka ilay vehivavy anankiray tao dia lily isan'andro isan'andro Samsona aiza misy ny herinao mafana mamatotra anao ratsy zany inona ko anora zany ta voaloha aloha fitahany Samsona foana tsy ambarany tena marina dia ozy ny ten'Andriamanitra nasosotra ny Samsona ilay izy dia farany leo ny ainy izy dia niteneniny tamin'ilay vehivavy hoe raha vao anokotana anankifito ny foto-bolo ao amin'ny lohako dia hitovy amin'ny olona rehetra ako. Dikan'izay hoe raha vao miala io dia tsisy hery intsony atoanko fa ho resy tahaka ny olona rehetra. Hita ny Filistina tokoa ny sekretany. Inona amin'izay Samsona mbola andeha hitady fomba hoe hiadivana tamin'ny Filistina inona intsony? Niala ilay hery. Rehefa niala ilay hery dia nanomboka ny esorony fahavalo ny masony. Niala ny masony anankiroa. Rehefa tonga Filistina hiatamy tsy hitantsony izay atao maso anankiroa efa pokako inona intsony ny eo mbola hiasaka hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy jereva nefa olona po maso. Tsisy hery ny tiako tenenina. Zay nkely teneniko anareo sekret amin'ny tsy ambaratelo ny fampona mihitsy netiko aminao androany. Raha tianao ahita fahombiazana, raha tianao ahita vokatra, raha tianao ahita asa lehibe, raha tianao hitombo ara-panahy dia tsy maintsy mifamatotra amin'ny herin'Andriamanitra. Sa tsy zany ve? Niala valy amin'izay Filistina, io anke rehefa poaka maso anankiroa na tsy mpindy avy any arina raha tsy hitanao e. Mbola esaka ireo amely isa mamela zany tsy mpiteny olona sofinao fa isa kosa ranga zany ianao anga mahita maso anankiroa efa mipoaka ny hery efa niala amely any tsy manana hery intsony. Inona amin'izay nataony ndray andro izy dia hitany tena mafy ty ady hatrehako ty, tena mafy ny zavatra miatra amin'ny fiainako, tsy hitako tsony izay azo atao takatry Samsona amin'izay ny ahafahako mandresy ny Filistina dia tsy misy afatry ny fiantsokan'Andriamanitra hoe omeo hery amin'ity ndray mandeha ty. Zay ny dika an'ilay tenenina any amin'ny dika teny baiboly hafa izy dia miteny manao hoe Andriamanitra mba omeo hery aloha amin'ity ndray mandeha ty ahafahako mamelo ny Filistina izay nampahorony masoko. Zay ny dika an'ity ny tenenina. Mena inona hony? Meo hery aho ozy satria niatsikady izy tao. Inona tokoa izy ianareo? Nirotsaka tao amin'ny Samsona ny herin'Andriamanitra. Nomboka navela Samsona niasa tao amin'ny herin'Andriamanitra. Dia ambara amin'ny baiboly fa niankina tamin'ny andro anankiroa Samsona, nataony faniditra ny talena anankiroa, nazera ny andro teo alohany dia ambara ny tenin'Andriamanitra maro ny andrina, maro ny vahoaka, maro ny olona maty amin'ny fotoana io. Dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha nisy fandresena hitany Samsona, raha misy fandresena azony Samsona dia tamin'ity ndray mitoraka ity no be lavitra ny matiny noho ny matiny hatramin'izay satria niaiky izy fa mila mifamatotra amin'ny herin'Andriamanitra. Tsy naresin'ny Filistina Samsona raha izy efa poka maso. Tsy naresin'ny Filistina Samsona raha izy efa maratra mafy. Tsy naresin'ny Filistina Samsona raha mifamatorana efa nahazo azy. Fa nafany nandresin'ny Filistina dia voalaza ny baiboly nangataka hery tamin'Andriamanitra. Amen ve?
no izany ry ava malalo amin'ny tompo. Misy karazana ady a, misy karazana olana tsy ho resinao maha-olombelona anao mihitsy fa tsy maintsy miankina amin'ny herin'Andriamanitra. Minao fa mainina mafy. Zay indrindra teneko aminao, mbola hidinkodina tamin'ity tany ity foana ve ianao hiezaka amin'ny herin'ny tenanao? Mbola hidinkodina tamin'ity tany ity foana ve ianao hitady fomba hoe ahoana ny andreseko? Tsy ratsy mitady vahaolana, tsy ratsy mitady olona, tsy ratsy haintsony mety hoe manana olona afaka anampy, fa tena secret dia izao, andao hitady ny herin'Andriamanitra isika mba hiantoka amin'ny fandresena ho antsika rehetra. Halleluja! Amen! Ianao izay ataon'ilay ady mitanodrika mandrakarivo, ianao izay ao anatin'ny ranomaso mandavataona, ianao izay tsy mba mahita manome ty fiainana ity, ianao izay efa ao anatin'ny famizam-po, ianao izay efa mitotongana sy rava amin'ny fiainana, androany amin'ny teny aminao, hiasa aminao ny herin'Andriamanitra, hanandratra anao any Andriamanitra, hanandratra antsika ny Andriamanitra ma. Halleluja! Amen ve? Misy karazana ady hoy aho, tsy ho resitsika amin'ny herin'ny tenantsika fa tsy maintsy mifamatotra amin'ny herin'Andriamanitra. Izay indrindra natonga an'Andriamanitra ny teny hoe andaontsika hitady an'Andriamanitra sy ny heriny. Amen! Manoloana ny ho ady izay misy amin'ny fiainanao io, manoloana ny ho ady izay mahaviary hevitra anao io, zao teneniko aminao androany, manomboka maka manova tahaka ny Samsona. Andriamanitra omey hoe ry ahako, ahafahako mamaly ny fahavaloko izay nampahory ahy sy nanala ny masoko anankiroa. Inona hoy izy ianareo? Vao nirotsaka ny herin'Andriamanitra, tonga dia nandresy Samsona. Nandresy Samsona ho ahy. Dia ianao izay tonga eto ankoa, ninona ady etrehanao, ninona ady misy amin'ny fiainanao, mpandresy ianao amin'ny anarana Jesosy. Noho ilay herin'Andriamanitra miasa amintsika dia izao, tsy maintsy mpandresy sika ry havana. Halleluja! Amen! Reo aty ny fiainana fa tahaka ny mafy hatramin'izay, reo aty ny fiainana fa tahaka ny tsoresony hatramin'izay, reo aty ny fiainana fa tahaka ny nampijaly sy nampahory anao hatramin'izay. Tonga sainanao zao, ndao angy hanahaka ny herin'Andriamanitra, andao angy hitady ny herin'Andriamanitra, fa ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mpandresy an'olona kely, tsy maintsy mpandresy tsika rehetra. Halleluja! Noho izany ry havana tonga eto dia izao no teneniko aminareo amin'ny tapany voalohany. Tsy misy olona niaraka tamina herin'Andriamanitra hoy aho ka hoe ho resina ady izany izy. Averiko tsara, tsy misy olona izay tonga saina hiaraka amina herin'Andriamanitra ka ho resy anady izany. Fa io ady ny verina fa tahaka ny mafy hatramin'izay io, satria ianao nandeha tamin'ny herin'ny nofonao fotsiny. Io ady ny verina fa tahaka ny mafy hatramin'izay io, satria ianao nandeha tamin'ny herin'ny tenanao fotsiny. Fa manomboka androany, andao hitodika eo amin'ny herin'Andriamanitra. Mitedava ninona hoany? Herin'Andriamanitra. Amen! Fa maninona Andriamanitra no miteny antsika an'izany? Satria fantatra Andriamanitra fa rehefa manana ny herintsika, rehefa mahita ny herintsika dia tsy maintsy maninona? Mpandresy aho hoe, mpandresy aho hoe, mpandresy aho hoe, mpandresy sika rehetra, satria miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Halleluja! Amen! Zay zany voalohany, ny herin'Andriamanitra no anisan'ny fanalahidi-goavana miantoka ny fandresentsika. Faharoa, ny herin'Andriamanitra ihany koa dia anisan'ny fototra anankiray andraisantsika fanasitranana. Halleluja! Zay zany ny faharoa, voalohany miantoka ny fandresena na hoe mitondra fandresena. Faharoa, ny herin'Andriamanitra ihany koa dia anisan'ny fototra anankiray andraisan'ny olona fanasitranana. Na aretina manahoana, na aretina efa nampiaiko ny dokotera ka tsy mety sitana io, rehefa hoentinao amin'ny herin'Andriamanitra io ka famatotra amin'ny herin'Andriamanitra ianao, ritra aloha ranon'aretina, ritra aloha ranon'aretina ho aho. Eto ambony ty tany tika ka misy karazana aretina be dia be tsy tamboisainy e. Marina zany. Ary raha mijery amin'ilay fahitalavitra ireny ary ianao, mbola misy karazana aretina tsy fantatra ao feviany izany mihitsiny. Vany ianao mahita hoe misy aretina ohatr'izany koa e. Ary misy karazana olona ary indray hitanao tapoka sy miresaka aminao, mba aretin'inona loatra arety Andriamanitra. Ohatra mbola tsy nitan'ity aretin'ity hatramin'izay mipoirany voamasoko.
misy karazana retina be tambony tany. Misy andrena aretiny ireny hoentina any amin'ny dokotera ka hinanana fanafody dia sitrana. Misy andrena aretiny ireny hoentina any amin'ny dokotera dia manao pikiry ianao dia sitrana. Fa misy karazana aretina tompoko tsy mety sitrana mihitsy ary tsy mety mitsahatra ny heriny raha tsy hoentinao amin'ny herin'Andriamanitra. Tena miteny aminareo an'izany aho. Ka zao no teneniko amintsika tonga eto na manaraka ny fandarana ny anatin'ny trano misy atsika na aretina manahoana na aretina manahoana, rehefa ao ny herin'Andriamanitra miasa amintsika dia ho ritra ho sitrana izany aretina izany. Amen. Halleluja. Amin'ny Marka toko fahadimy andininy 5:20 zao no mampahafantatra antsika an'izany. Marka toko fahadimy eo amin'ny andininy 5:20. Dia tonga dia sautitsika ny andininy 70 rehefa avy eo. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa naraha 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fo maika ny anarary kokoa azy. Andininy 70. Ary niaraka tamin'izay dia fantatr' Jesosy fa nisy herin'ny ala tao aminy. Ny henin' Jesosy naninona? Nisy herin'ny ala tao aminy. Io le azy torotentsika foana eo androany. Ainareo, ity vehivavy ity sao dia nanana aretina tsy sitram-panafody ary nanana aretina nandany volany, nanana aretina nikika azy netrony 12 taona. 12 taona nanao hémorragie. 12 taona nikikisana aretina tsy nety nitsahatra mihitsy ny hémorragie tao aminazy. Nitady dokotera maro nanatina mpitsabo be dia be ilay vehivavy, tsy hoe petrapotsiny izy. Nanana ny vola teo am-pelantanana izy dia lasa nitsabo tena. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe mpitsabo maro na hoe dokotera maro nandehanana. Fa hoy aho hoe miala tsiny amin'ity fiteniko ity hoe miala maina. Henonareo ve izany? Naninona ozy henonareo. Fa za teny aminao hoe rehefa miasa ny herin'Andriamanitra, rehefa aminao ny herin'Andriamanitra, rehefa hitanao ny herin'Andriamanitra, tsy miala maina ianao. Tsy miala maina ho aho. Fa eo amin'lohan'ny herin'Andriamanitra tsy misy aretina tsy sitrana izany. Fa tsy maintsy sitrana daholo izay aretina tsy sitram-panafody rehefa miasa ny herin'Andriamanitra. Hitehaka mafany toko. Ity vehivavy ity dia nitety toerana be dia be, nanatina dokotera maro be, fa tsy nety sitrana ozy ny Baiboly. Nandany vola be dia be, fa tsy nety nisy nanana sitrana ny aretina. Ary tsy vita izany ihany, fa arakaraky ny andehanany fotoana dia vao maika ny niombo na hoe vao maika ny narary kokoa aza ilay vehivavy. Lany tanteraka ny volana, tsisy ninenina tsony teo am-pelantanana. Nampalahelo ny vehivavy io tamin'izany fotoana. Fa soa ihany fa nisy fandrenesana tao aminy hoe misy Jesosy manana ny heriny ihany afaka manasitrany ny aretina izay tsy sitrany dokotera. Amen. Izay no natonga amin'ny Baiboly ao anaty fonoteny kely ity hoe ny finoana dia avy amin'izay heno. Avy amin'inona ny azahoana finoana? Avy amin'izay heno no azahoana finoana. Na hoe avy amin'izay reniny sofina no miteraka finoana ao anaty. Asonareo ve ilay zava-misy? Akatoka hatreo iny aloha fa tsy toroteniko androany iny. Dia rehefa nahitan'i Jesosy nitoroteny tao amina toerana anankiray ity vehivavy ity dia nanomboka niazakazaka izy nanatina ny toerana izay nivorian'ny olona ny anona ny afatra nataon'i Jesosy io. Mbola tao anaty fotoana fitoriteny Jesosy, mbola tao anaty fotoam-pivavahana Jesosy, fa ilay vehivavy nanomboka niazakazaka nanatina tany anaty olona dia tonga teo amin'ny toerana akaiky an'i Jesosy ilay vehivavy. Rehefa tonga tao amin'ny toerana akaiky an'i Jesosy ilay vehivavy dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra nomboka nikasika lamban'ilay vehivavy. Nomboka naninona ilay vehivavy? Nikasika lamban'i Jesosy izy. Jesosy ake hatramin'ny toriany teny tao anatin'ny fotoana fohy. Tsy mbola nisy vanim-potoana ka nampianatra hoe izay marary rehetra dia kasy ny lambako. Tsisy an'izany. Fa saingy izao ity vehivavy ity dia resy lahatra fa mila mitady an'Andriamanitra sy ny heriny.
mila maninona mila mitady an'le herin'Andriamanitra rehefa tonga teo misy kanikasia lamba Jesosy dia nisy hery voasitony nisy inona voasitony nisy hery voasiton'ilay vehivavy rehefa azon'ilay vehivavy hery io dia nanavatsava tany anatin'ny vatany tany niaraka tamin'izay dia iritra loharanon-aretiny aho dia tsarony tao amin'ny tenany aho fa sitrana tanteraka raha vehivavy halleloja amen na vehivavy 12 taona narary vehivavy 12 taona lany volo vehivavy 12 taona lany fotoana tetaiza fa tsy netsitana fa rehefa nahazo an'ilay herin'Andriamanitra dia tsarony tao amin'ny tena fasitrana izy dia nonga ty fanazavana ao andiny 30 ty nomboka rehefa nitsahatra ny fotoam-bavaka dia nanontany olona rehetra Jesosy iza no mikasika teo fa eniko nisy heriny ala tato anatiko naninona hony nisy heriny ala tao amiko Jesosy riava malala ho amin'ny tompo zao no teneniko amintsika tonga eto na ilay Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra tonga tety ambonin'ny tany lay zanak'Andriamanitra tao an-danitra tao iny aza dia tsy niasa tamin'ny maha Jesosy Kristy tompo azy Andriamanitra fa niasa tamina herin'Andriamanitra izy profon'izany dia ity no teneniko aminareo Jesosy raha tonga tety ambonin'ny tany dia najanony tany an-danitra aloha le zo maha-Andriamanitra azy najanony tany an-danitra daholo le zo maha-Andriamanitra itenenako zany dia izao tena tonga olombelona ny tafinofo sy raha izy takatsika satria ahoana ny tenenako tena lasa taky ny olombelona rehetra izy Andriamanitra dia manerana ny tany rehetra ny zavatra hitany ao ve Andriamanitra ihany koa dia manerana ny tany rehetra ny zavatra fatany fa tamin'ity ndray mitoraka ity jerevinareo ane rehefa nisy nikasika Jesosy nisy nikitika anazy fatany sa tsy fatany tsy fatany satria naka endrika tena olombelona izy teo tena le zoma olombelona mihitsy ny netiny teo anka na nisy nikitika izy fomba fanaon'ny ankizy tanoranora nge talohaloha va mitangorongorona dia misy le mpanany ihany reny misy nikitika avy any arinany na ny tezitra mihitsy le voakitika ary magaga koa le mora tezitra foana misy mikitika sa hoana kikitio eny dia ohatra mbola miteny sasany kitiondray tena za mihitsy ho fomba an'ny olona ndraindray le tsy mazaka ihany misy mikitika fa etiko tena tsy fata Jesosy le nikitika anazy ka natonga anazy nametraka fanontaniana hoe iza no mikasika anaty eo fa ny fatany dia inona fotsiny eny nisy heriny ongotra avy any anatiny fa le nikasika anazy tsy fatany tena tonga olombelona izy teo ao ve mety tenagna hoe pastera inko nge Jesosy ka zay madada amin'ny be ny hery ao anatiny tsia eno zao fanazavako zao talohan'ny 70 taonany Jesosy dia tsy nisy asa lehibe nataony mihitsy ary tsy fantatra mihitsy ary tsy reny momba anazy ao ve talohan'ny 70 taonany nidina avy any an-danitra ihany izy ry Herôda ny Magy ry Simona samy nahita daholo Simeona azafady hoe teraka le Jesosy tonga ety ambonin'ny tany le Mesia i Jaona mpanao batisa dia niaiky ihany koa dia efa tonga aoriana koa le mahery be noho izany fa na izany ary ny tenen'ny olona tsisy zavatra nataon'i Jesosy talohan'ny 70 taonany fa jerevinareo ny aty rehefa feno 30 taona Jesosy dia nanatina ny Jaona mba ho atao batisa teo amin'ny Jordana vao vita batisa Jesosy dia niakatra vao anaty rano izy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nisy herin'Andriamanitra nidina avy tany an-danitra naka endrika voromailala rehefa mipetraka tao amboniny iny dia nanomboka netiny hery iny amin'izay izy ary nanomboka teo amin'izay dia ozy ny Baiboly hoe nampiasain'ny herin'Andriamanitra tamin'ny famantarana sy fahagagana izy profon'izany tenen'ny Paoly apôstôly andao angetra rehefa ny asan'ny apôstôly toko 10 dia ho fantatrareo tsara mihitsy hoe na Jesosy ary nge tsy nandeha tamin'ny herin'Andriamanitra azy fa niasa tamin'ny herin'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko 10 tonga dia vakina amin'ny 7 sy 9 angambany fa somary mandeha ny fotoanantsika asan'ny apôstôly toko 10 7 sy 9 zao voalazan'ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko azy dia ilay teny natomboka hatrany Galili ka nitoriana tany Jodia rehetra
teo taoriany batisany toriany jaune dia ny am jesosy avany nazareta izay nosoran'andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery sady nandendenanao soa sy nasitrana zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria andriamanitra nomba azy aitsika tsara mihitsy eto hoe na jesosy ary tompoko tiako tonga saina anao androany kristianina malara hoe enao zay miaino zao afatra zao ve dia andeha fotsiny am'izao ka hoy ateny aloha hoe mila fantatra ao aloha ny tokony ataonao mba hatanao vokatra sy fombiazana ny fanomponan'andriamanitra jesosy ary zany zanak'andriamanitra jesosy ary zany tsy nanota mihitsy jesosy efa nentatra ny fiaviany fa jesosy rehefa nandende dia ozy ny baiboly hoe nosoran'andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny heriny alleloia rehefa tao aminy io hery io dia io hery no sotomin'ilay vehivavy nandraisan'ilay vehivavy fanasitranana amen io hery azony jesosy tompo io nonetiny nanao asan'andriamanitra io hery azo jesosy tompo io nandraisan'ny olona maro fanasitranana sy fanafahana ny zany riavana manatrika androany amteny aminao ninninona aretinao raha manomboka avelanao hiasa aminao ny herin'andriamanitra tsy maintsy ho sitrany anao androany sitrany anao androany halleloia amenna fe ka mitaonatsika rehetra aza mionona fotsiny za kristianina dia vita aza mionona fotsiny za mpivavaka dia zay fa raha te andresy ny ady anao raha tileo sitrany eo aretina io andromaniny sekrea mila miaraka amin'ny herin'andriamanitra fa tsofoko rano anao hoe ny atsena ve ianao ho any ampiasana ve ianao ho any ampianarina ve ianao andeha hanao asan'andriamanitra ve ianao hiaraka aminao any any herin'andriamanitra hiaraka amintsika rehetra ny herin'andriamanitra hitona fiatraikany goavany any aminao ane ny herin'andriamanitra miaraka aminao alleloia noho izany aza mandeha tsy miaraka amin'ny herin'andriamanitra zany isika averiko tsara aza mandeha tsy miaraka amin'ny herin'andriamanitra zany isika ahoana ny voalazan'ny baiboly asin'ny apôstoly toko voalohany andiny fahavalo azo hery anareo jesosy rehefa milatsaka ao aminareo fanamasina nay jesosy tenany azy melohan'ny andehanany nody any an-danitra dia zao ny teneniny rehefa milatsaka ao aminareo kristianina ny fanamasina dia tsy faly fotsiny hoe papapapapapa miteny tsy fantatra fa zao ny teneniny voalohany indrindra raha vao milatsaka ao aminao ny fanamasina ozy dia azo inona tenenao amin'izay ny tenanao mahazo hery amin'ny anaran'i jesosy mahazo hery amin'ny anaran'i jesosy hoe amena dia naiza misy anao tsy saraka aminao tsony ane ny heriny tsy saraka amintsika rehetra tsony ane ny heriny azo hery amin'izay ianao androany alleloia ka hoy amintsika zany faraparanako ny afatra zay aloha ny atonina ny fotoanantsika zavatra hotoriana be dehibe fa zay ny atonina n'le fotoana fa hitomako anao dia ity ahoana na tonga an'io hery io ary hiteraka vokatra amin'ny fiainanao le fanasitranana sy fandraisana ahoana na tonga an'io hery io afaka hitondra le vokatra eo amin'ny fiainanao dia le fandraisana sy ny fanasitranana voalohany tsy maintsy mamela azy hiasa ampinoana ianao tsy maintsy mamela azy hiasa ampinoana ianao amen ilay vehivavy nanao hoe mora zay nandritry ny 12 taona ne finoana namelan'ny herin'andriamanitra hiasa tao anatiny sa tsy zany ve zao ny teneniko tsika rehetrarehetra reo vao nandrain' jesosy dia efa misy hery ao efa manana an'ilay hery tsika fa ny olana mipetraka dia ity tsy navelanao hiasa ampinoana tao anatinao le herin'andriamanitra tsisy finoana zany tao anatinao namela n'ilay herin'andriamanitra hiasa mba hitondra vokatra ao anao tsisy hafa e ohatra ny olona mipetraka ao anaty trano misy jiro any io misy karazan'olona mipetraka ao anaty trano misy jiro fa rehefa nitsipihany ny interrupteur dia mipetraka maizinao foanafoana izy na alina ary ny andro jerefana izy maizina be tsika miantsona azy ny telefôniny ny olona aiza ianao zany ato trano ianao sisa anao za rery ny ato fa maizina be ny trano fa nga tsisy jiro ny tranonareo misy jiro ka fa nga delestage mandeha dahoaliny any olona ka fa maninona ny anao tsy mandeha ka tsy hitako ny interrupteurany dia be dia be zanak'andriamanitra zao mipetraka ao anaty trano maizina nefa mba misy jiro any ny tranony satria maninona tsy pihan'le interrupteur ny interrupteur dia tsy nafandry finoana pihan'le vehivavy ny interrupteur dia nanenjika an' jesosy izy
sitina hery zay rehetrarehetra androany mianetsika finoany amin'ny anaran' Jesosy ietsika aminao ny herin'Andriamanitra. Sara angamitsodranao anao androany tsy takany anao nihitra teto tsony voanao eto. Na ianao raha nomboka tsy le mitomany taloha tsony pasitera anay fa nomboka kosa anao zaka koraga zay nitranga eo satria lehibe lavitra ny herin'Andriamanitra miaraka amintsika. Zay ny voalohany, mila mamela azy asa-pinoany ianao. Faharoa, osy le tenin'Andriamanitra sarany 5:104 mitediava le hery, mila mangetaheta. Ahoana ny tenin'i Jesosy makanesa ty ampy dia tsy kohony ao anatinareo ao. Ahoana? Jauna 7:7 7:7 sy 7:30. Zay mangetaheta aoka izy anatina. Satria io olona mangetaheta io ihany no afaka isondrany velona boboky ao anatiny. Le ondrany velona boboky ange tsy inona fa herin'Andriamanitra e. Halleluja. Amen. Amen. Ahoana teneniny ao? Ny antso Jesosy ka raha misy olona mangetaheta da oka ninona hono? Anatony. Manatona izy. Ianao rehefa mangetaheta makanesa eny ampatsakana. Tsy miteny anao makanesa eny kopa fa makanesa am Jesosy. Fa ao misy ondrany velona ao. Tsy mety rita manak'izay io hery io. Amen. Halleluja. Tsy maintsy mangetaheta ianao aloha. Mitediava an'le hery. Raha te azo rano anao tsy maintsy makeny amin'ny fatsakana, tsy maintsy manodina robinet anao. Sa tsy marina zany. Fa tsy ao an-tranonao fotsiny Jesosy ao anao ihany ary te. Ndana tediava le hery. Lozo mitomany eo ihany. Lozo mitanondrika eo ihany. Fa androany teny aminao. Raha manomboka hiasa amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mpandresy anao tahaka ny Samsona. Horitany aretina tahaka ilay vehivavy narano 12 taona. Satria miasa ny herin'Andriamanitra. Faranako atr'izao afatra izao tena zava-dehibe ny afatra ny eton'ny tompo antsika androany dia hoe mila miaraka amin'ny herin'Andriamanitra isika. Amen. Mila maninona? Mila miaraka amin'ny herin'Andriamanitra isika ary mamela an'ilay herin'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Amen. Dia mino azany fa nao aiza andeha hanao asan'Andriamanitra isika. Andeha ho any an-tsena isika. Andeha ho any am-pianarana isika. Andeha ho any am-piasana isika. Andeha hanao voyage isika. Raha mbola miaraka amin'ny herin'Andriamanitra io aza matahotra amin'izay. Fa tsy maintsy tafavoaka ianao amin'izay ataonao. Tsy maintsy ho tafita ianao amin'izay ataonao rehetra. Halleluja. Ndao hitsangana isika ary hisaotra ny tompo dia andraisa herin'Andriamanitra izay. Misaotra anao ry Andriamanitra raitso to. Ianao nampitondra ny teny ho ateto amin'ny toerany ity mba ho an'ny fiangonana. Ho anay rehetra zany afatra zany Andriamanitra. Tena tianao zahay mba hiaraka amin'ny herinao. Ka nampianarinao zay androany fantatra ny tokony ataonay. Tompo, hay fantatra izany fa ny tokony ataonay voalohany dia mila mitady ny herin'Andriamanitra izay. Mila mifamatotra amin'ny herin'Andriamanitra izay. Mila miaraka amin'ny herin'Andriamanitra izay. Mankasitraka Andriamanitra. Mankasitraka anao manana etaeta arak'ilay afatra teo. Mba hiaraka aminao ny herin'Andriamanitra. Makanesa amin'ilay toerana misy fatsakana teo amin'ny Jesosy zany. Fa ao misy ilay herin'Andriamanitra. Jesosy dia fanteny manatonana izay mangetaheta. Manatonana izay mila an'ilay hery. Ilay vehivavy narano 12 taona. Nanatona an' Jesosy izy dia nisy hery azony dia sitrany any aretina. Samsona dia nangataka hery tamin'Andriamanitra mba handreseny ny fahavalony. Ianao anko mila manana ny hery ianao androany. Mila mandray ilay hery ianao androany. Na ny atokantrano ary ianao. Afaka maneho ny etaetanao ianao. Afaka mampiseho ny etaetanao ianao. Afaka miasa ny aminao ny herin'Andriamanitra androany. Anao atao ny tanin'Andriamanitra ato. Raisy ny herin'Andriamanitra. Raisy ny herin'Andriamanitra. Raisy ny herin'Andriamanitra. Etony herinao Andriamanitra. Miaraka aminay etony herinao androany. Azo hery isika rehefa milatsaka amin'ny fanamasina. Dia misy hery entin'izany fanamasina zany. Ry Paoly apôstôly dia bara-baiboly fa niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra. Ry Petera dia niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra. Isika rehetra koa mila miaraka amin'ny herin'Andriamanitra androany. Resy ny herin'Andriamanitra ary. Resy ny herin'Andriamanitra mahery vaky. Resy ny herin'Andriamanitra mahery vaky. Resy ny herin'Andriamanitra mahery vaky. Le ndraisin'ny Samsona. Le tonga taon'ilay vehivavy. Raisany androany. Raisany androany.
ho atsika rehetra raisiny Andriamanitra. Angina isika rehetra ifantoka tanteraka isika amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny herin'Andriamanitra. Zao voalaza ny soratra masina, efa nomeny io herin'Andriamanitra io atsika daholo ny zavatra rehetra momba ny fiainana hatramin'izay toe-panaraka an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra momba ny fiainana dia ny herin'Andriamanitra no manome an'izany. Tonga eto ianao anatrika fotoam-bavaka, nataon'Andriamanitra mahita izao fotoam-bavaka izao ianao. Hoy izay Andriamanitra dia davo Andriamanitra sy ny herina. Io herin'Andriamanitra io androany hetsika eto, hiasa eto ary ho tsapantsika ireo zany. Na Jesosy aza dia niaraka tamina herin'Andriamanitra izy nandehandeha tety ambonin'ny tany nanao soa, nanafaka ny olona rehetra sy nanasitrana izay azony heriny tevoly. Maika fa isika olombelona ve ahoantsika ny tsy hanana herin'Andriamanitra? Mila mandray ianao, avelako hiasa aminao ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana. Zahay apitako aminao zany hery zany, ho an'ny any aloha rehetrarehetra sy ny any arina sy ny aty aloha rehetrarehetra, ho an'ny any atokantrano rehetrarehetra. Atsapa hery, azo heritsika, azo heritsika rehefa milatsaka amin'ny fanamasina. Sambatra ianao, sambatra isika rehetra. Tsy ianao tsy olona kristianina feno tahotra, na kristianina kanosy, na kristianina mpijalia zao fiainana zao, fa omeny herin'Andriamanitra ao antsika ny zavatra momba fiainana. Fanasitranana, ny fandresena ho tonga aminao zany. Ary anaty zany koa dia resa fanaratsy, resa fanaratsy. Avy alao hetsika sy hiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny tara Jesosy. Angina isika rehetra ary fandraisa amin'ilay herin'Andriamanitra. Atsapa zavatra hery lehibe mikorina ao anatinao ianao amin'ny finoana. Amin'ny finoana dia fanaratsy azaka an'izany. Zahay ho resy ireo karazana tangidon'ny Filistina izay namatotra anao, nampahory anao. Misy an'ireny karazana fanaratsy ireny hika amin'ny fiamahery dia andeha. Zahay raiso fanafana, raiso fandresenao, raiso fanafana. Hiasa aminao ny herin'Andriamanitra apitako izany herin'Andriamanitra izany. Zahay tsy ho zaka fahavalo zany amin'ny tara Jesosy, amin'ny tara Jesosy, amin'ny tara Jesosy. Ny famatora ny fahavalo rehetra tamin'ny aretina, fa amin'ny tara Jesosy zany. Ny aretina mampahory, ny adiny tona fahoriana tamin'ny fiainana, mitsahatra io ady io, mitsahatra io aretina io. Amin'ny anaran'i Jesosy tahiko ny olona mpandresy, tahiko ny olona ho afaka amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy. Sitrana ny marary rehetra, ritra loran'ny aretina. Mpandresy zao fiangonana zao, tsofina rano mpandresy zao fiangonana zao, hiaraka amina herin'Andriamanitra lehibe. Mankasitraka ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Voatady fiangonana ty miaraka amina herin'Andriamanitra lehibe, miaraka amina herin'Andriamanitra goava. Niza tonga teto narary, ritra ny aretina. Zay rehetra marary ny antranony any, ritra ny aretina. Noho ny herin'Andriamanitra miasa ao aminy dia ritra ny aretina izany. Mankasitraka tompy tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika mbola hifantoka hatrany a, andaontsika mbola hangataka an'izany herin'Andriamanitra izany ao anatin'ity raha ity. Ny herinao tompo no heriko. Yeah.
ianao mbola mampitsoray raha ny hery atoanay mety ho reraka fa ianao mbola fambojenao ay tompo ianao no eriko ny tanànao manoanay azavela iaraminay tompo feo aminay ianao no eriko ianao tompo no eriko ianao mbola mampitsoray raha ny hery atoanay mety ho reraka fa ianao mbola fambojenao ay tompo ianao no eriko ny tanànao manoanay azavela iaraminay tompo feo aminay ianao no tompo ianao no eriko ny tanànao manoanay azavela iaraminay tompo feo aminay ianao no eriko Tumpo feo aminao. tompo feo aminay ianao no eriko Tumpo feo aminao. feo aminay ianao no eriko Sotra ray malala ny amin'ny fotoam-pivavahana tamin'ity androany atoandro ity izay notainao manokana ka dia fahasoavana ho anay fiangonana izany. Zao fiangonana zao dia inoko fa hoentinao amin'ny fifohazam-panahy, hoentinao mba androso hatrany hatrany tsy emotra tsy verin-dalana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny filazana mafisina amintsika dia ilay calendrier-ny raim-pianakaviana 10,000 ny anankiray entanina moatsika rehetra mba andray anjara ho fanohanantsika azy ireo. Dia ilay mpanao vavaka fifonana isika ny latsinainy manomboka rapitso amin'ny 7 ora sasany dia manao vavaka fivadikanana miaraka ianareo kasamia mifampilaza. Zay zany filazana tompoka dia faranantsika ny fotoana ny arantsika teto androany do ivavakantsika tompoko. Raha io misaotra fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana ifarana ny fotoana androany atoandro ka tsofina rano ireo izay ivoaka hotahina tahaka ny dirany teto no tahina ihany koa ary ny fiarovanao ho amin'ny rehetra androany ry tompoandriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia miravo zantsika tompoko.